vavaka isika sotranao zay Jesosy io fa Andriamanitra velona tokoa ianao nandresy ny fahafatesany ka tsy izay fahoriana eo olombelona no mampangina anao fa nanangina zany maro ao anatin'ny tahotra tamin'ny fotoana nandevenana anao ary nitsatona ny fasana rehefa tonga tamin'ny andro fahatelo dia efa niklodia ny vato lehibe teo amin'ny fasana fa tsy nahazona ny herinao manambara maromarina zany fa tompony hery ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany ianao ary ny fahefanao noho ny fitiavanao nay dia nitondra fa aminjely ka zay nitehitra atao amin'ny maizina dia ataonao mahita mazava lehibe dia ahinsanao zay rehetra manefitra aminao Andriamanitra mba ahitanay zany hoe voninahitra Andriamanitra fahazavana ho anay toky ho anay fanasitranana ho anay fampahirezana ho anay ka andro ny fahoriana dia tsy milofika ny olon'Andriamanitra satria ianao no mampitraka anay ianao no mampahery anay ianao no mametoko anay ny tokonay dia ny tenin'Andriamanitra ny rinay indrindra tena tianao dia hitoeta ato anatinay zany voarakitra ka dia mangataka anao fanahy masina mbola hanokatra ny masom-panahanay hahafantaranay ny hevitra ny soratra masina ary hanorenana marina tokoa ny fononay amin'ny tenin'Andriamanitra irery any ao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ho voninahitran'Andriamanitra amen loraisitsika riavako ny tenin'Andriamanitra fa zany tsara araka nyjaona ao amin'ny toko fa 9:10 jaona toko 9:10 ka hatramin'ny fa 3:30 mivaky toy izao manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Tompontsika amin'izany andro zany dia mangataka amin'ny anarako ianareo ary tsy milaza aminareo hafa izaho no angataka amin'ireo anareo fa ny ray dia tia anareo satria ianareo efa tia ary efa nino fa nivoaka avy tamin'ny ray aho eny nivoaka avy tamin'ny ray aho ka tonga amin'izao tontolo izao ary hiala amin'izao tontolo izao indray aho ka hankany amin'ny ray hoy ny mpianany indro milaza tsotra ianao ankehitriny fa tsy manao fanompoarana akory ankehitriny dia fantatray fa mahalala ny zavatra rehetra ianao ka tsy mitady olona hanontany anao izany no inonay fa nivoaka avy tamin'Andriamanitra ianao Jesosy namaly azy hoe mino va ianareo ankehitriny indro avy ny andro efa tonga zay heleza anareo samy hoany amin'ny avy ary ilaozanareo irery aho kanefa tsy irery aho fa ny ray no ato amiko izany teny zany efa lazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko aty amin'izao tontolo izao ho ahitanareo fahoriana nefa matokia izaho efa naharesy izao tontolo izao amen mifitenitsika hoe ny tany tokoa dia tsy laozam-pahoriana aresaka fahoriana mbanjinitsika na ny momba ny fahoriana kanefa tsy ampanjomotra atsika izany no ny hery mpilaza tsara an'Andriamanitra dia mamety toky ny tompo fa zay matoky an'Andriamanitra mandresy ny fahoriana ny fanefitra mety mandresy ny fahoriana dia ny fahatokiana an'Andriamanitra ary tsy misy tokoa hafa dia ny fahatokiana an'Andriamanitra mandresy ny fahoriana rehetra manda mahary koa amin'ny fahavoazana sy ny fandringanana ary ny fahasombana miseho ny fomba maro samihafa ka mety mampanaintaina antsika dia hoy ny tenin'Andriamanitra ao Isaia 9:4 milaza hoe matokia an' Jehova mandrakizay hoy izy fa Jehova Tompo no vatolampy mandrakizay zany hoe fototra iorenana amin'ny finoana amin'ny fiainana ka zay miorina ho aminy na inona tafitra na ranorambe dia tsy mianjera izy fa tafahorona tsara manana fiadanana izy na mety amin'ny sarotra indrindra azy satria ny tompo ny orenany amin'ny Jesosy lay andriny ny fiadanana no ao aminy ka tsy mba zavatra miafina sanatria mason'Andriamanitra ny fahorisika olombelona fa no ny fahorisika olombelona indrindra no antony nandrahan'Andriamanitra ray an' Jesosy zanaka hidiny aty amintsika hitondra ny fahoritsika ao na hoe fanambarana zay nataon'i Jesosy ny amin'ny feviny tamin'ny fotoanandro raha teo fariseo sy ny edio teo amin'ny sinagoga io dia noraisiny ny horonana taratasy tsy na io fa nysoratra masina zay natao anaty horonana izy zay fomba zay nanoratana ny baiboly fe izay dia nisokafa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny boky Isaia ary namaky izy manao hoe
ny fanahin Jehova no ato amiko satria nanositra hitoro-teny so mahafaly amin'ny malahelo izy naniraka hitoro fandefasana amin'ny mpifatotra izy sy fampahiratana amin'ny jano hanafaka izay nampahoriana hitoro ny tao ankasitrahan'i Jehova ary voalaza fa rehefa naoron'i Jesosy ny boky izay nivakiny ka naveriny tamin'ny mpanao raharaha zany dia nipetraka izy dia nandinika azy mason'izay rehetra teo amin'ny sinagoga moa dia ny toeram-pivoriana ary Jesosy niteny tamin'izy hoe androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany liko toko faefatra ny 20 sy 120 zany izany koa ry havana no hafatra ny filazantsara lehibe ho aso anao amin'ity andro ty raha sitrakao raha ekenao ho tanteranan'i Jesosy aminao fanafahananao amin'izay mampahory anao rehetra na inona ilaza fa sakaizany ny ovo Jesosy sady mpanafaka tokoa ny trapahoriana izy ka raha lasa izy hoe tsy ho tonga ho iantsony marina fa nypanotana dia satria fantany ny fahoriana mahazo ny mpanota inona ny fahoriana dia ny vokadratsy ny ota eo amin'ny fiainany fahasombana fahalovana fahafatesana fandringanana ka ny fototra dia hoe vokadratsy ny ota ity dia ny fisarahana amin'Andriamanitra rehefa misaraka amin'Andriamanitra zay tompony miaina isika misaraka amin'Andriamanitra zay nahary atsika dia tapaka atao hoe tadinaina tsy misy antoka intsony amin'ny fahavelomana very toky very tafy very voninahitra dia tahaka ny Damaskeva voalaza amin'ny bokin'ny Genesis zany antoko 13 ho an'ny zay mahatsiaro ny fahoriany kosa ka mitoraka amin'Andriamanitra mitodika aminy dia toko lehibe no omeny tompo azy amin'ity andro ty anao i Jesosy aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matokia izaho efa naharesy izao tontolo izao fa rehefa miteny Jesosy hoe efa naharesy dia milaza any fa nisy ny ady kanefa tamin'izany ady zany no nandreseny dia ny fahavalo ny fahafatesana indrindrindrindra ka raha velona izy mijangana izy dia velona mandrakizay ko amin'izay rehetra mino azy dia ataony mandresy eno manotry noho ny mandresy araka ny teny mory tsy mora arak'izay tsy mora ny fahoriana ahoana moa ny fehitrentsika ny fahoriana viavako dia tsorona izy entana tena mavesatra tsy zaka izy raha ny tena mariny kanefa zao tsy ahitovirana izy ary tsy resitsika izy dia eo antsapatsika koa fa kely ny heritsika voafetra ny heritsika indrindra manoloana ny atao hoe ny fahoriana tampony dia ny fahafatesana io sarotra indrindra io izany no mahatonga mpanao salamo tokoa anao hoe manginao ka tsy miloha bava fa hianao no nanao izao salamo 5:7 zany ny fahoriana indrindra manambara fa tsy tompony aina tokoa sika olombelona zany fa pindrana na marina koa nampindramina ihany da dia ny famorampon'Andriamanitra io zay nahary atsika na nahariana atsika ny famorampon'Andriamanitra mamelona ary mbona mamelona atsika miazona ny etsika isan'andro isika tonga eto zao dia ahoana hoe mpanao salamo izy ny tompony mahalala ny tonga ka mahatsiaro fa vovoka isika salamo 7 zany araka izany ny zava-dehibe dia isika manana antoka maro-pototra zay anorenatsika ny finotsika ary hitonatsika koa ny lalam-piainatsika dika ny teny hoe na mora na misarotra na amin'ny andro mahafaly na amin'ny andro mahaory dia isika mahatsiaro tokoa fa tsy mahazaka irery kanefa koa mahatsiaro fa tsy mizaka irery fa misy efa nanaiky nitondra antsika ary miara-mitondra antsika arak'izay tsy vola na arena be no azo narantoka arzaka na fahoriana tsy sakaiza maro koa no azo atao mantoka fa iray dia ilay nahazaka ny fahoriantsika dia ny tompo Jesosy Kristy antoka tsara indrindra nahafantatra amin'ny hoe Andriamanitra tokoa ny tena antoka miara-mitondra ary mahazaka ny fahoriana fa ho ny mpanao salamo na dia le vonaza ny nofony sy ny foko dia mbola vato lampony foko sy anjara ho mandrak'izay Andriamanitra jara ho mandrak'izay zay tsy esomanitra
fa ino izy very zay lavitra anao ringana zay rehetra mijangajanga mafoy anao fa izaho dia anao akaikin'Andriamanitra mahatsara miaraka aminy zany manana fahaisana velona miaraka ny teny Jesosy hoe raha misaraka amiko ianao dia tsy mahay manao na inonao izy ianao Jehovah Tompo no nataoko ariko ny keko zany fa tsy hafa mba ilaza ny asanao rehetra ao. Salamo 3:7 ny fenam-roapolo sy valo-roapolo. Ka ny asa zay ambarako anao salamo eto indrindra dia ny fanafan'Andriamanitra azy tamin'ny fahoriny rehetra. Ka ny zava-dehibe dia ny hoe na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana anizy isika azy sika dia olony sy ondry sy andriny. Sambatra ngenao ry havana manana an'izany hoe mpiantoka ary mpiantoka tsy mamitaka anao sanatria na miandro na amin'ny alina manana antoka ianao fa tsy mandiry olony sy ondry fiandrana isika azy zany isika fa ny marina koa dia izy koa antsika dia milaza ny fiombonatsika antoka amin'Andriamanitra na izy mihitsy manaiky hiantoka araka ny teniny hoe ova ny zanako sy ny asan'ny tanako izy tsy adidiko ihany. Aveza tokoa moa ity fahoriana ity raha ho amin'ny fiainana no entsonatsika dia atonina marina ity fahoriana ity satria tsy zakatsika ny fahoriana dia misy tokoa ny ady hevitra ary indraindray azo dia tena fanomezantsina n'Andriamanitra. Dia hoy ny fanontanian'ny sasany Andriamanitra dia fitiavana koa nahoana ny mbola avelany hisy ny fahoriana. Dia ao koa ny hoe angaty tsy voalaza fa tsara ho namoronan'Andriamanitra zao rehetra zao ho ny mahoana no ianjadi-pahoriana sisy lany toy ny tsy manam-pahatam-perana izy. Ary ho antsika olombelona dia hoana ho izy manjaka miririavana dikany ny asan'Andriamanitra. Rehetra zany avy aiza tokoa azy ny fahasombana valiny avy amin'ny ota zay nampiditra ny fahafatesana. Ny teny Paoly amin'ny Romana 5:12 hoe fa ny ota ho izy no nidiran'ny fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra. Zay hoe tsy misy marina adio ray azy. Rehetra zany ilay tany soa nahafinaritra dia nanjary tany voaozona. Rehefa mahatsiaro an'io ary avana dia mahatsiaro manokana ny firenentsika. Natao hoe nosy sambatra ary nosy maitso ary ny filazan'izy ity fe izay ny ankehitriny angamba sarotra nylaza hoe nosy sambatra Madagasikara. Ilay tany soa nanjary tao tany voaozona satria mianjera ambany fitsaran'Andriamanitra izy noho ny fahotany dia ny fandrikan'olombelona ny didin'Andriamanitra izany ka ny atao hoe voaozona arak'izany dia zay meloka na mendrika homelona ho amin'ny fahafatesana. Rehefa manaboka ny fahafatesana dia tsy indrany fa loza aretina ady-piainana maro samihafa inany mahazo antsika olombelona ferevitra dia traparivina tokoa dia tsy vitsy ny teny hoe aleoko maty no zay velon-dratsy na hoe ho velom-pona tsy misy antony azo antoka avelomana intsony dia izany mahazo amin'Jehova fantatritsika loatra raha tanatin'ny fahoriany lalina izy tena nanao hoe ka dia aleon'ny fanahiko izy ny okendaina eny aleoko ny fahafatesana aza toy izay zato fitofezako zany hoe avesatry ny aretina zay nahazo azy feno vai izy zany maharikoriko aho zao izy tsy tiako ny velolelona ilansy miala fa fofona foana ny androko. Zao atoko fafito ndeny fa 5:10 sy 5:10 dia tahaka izany koa tonga any mpitoro teny Iloba filazany hoe zava-poana dia zava-poana eny zava-poana ny zavatra rehetra ho izy. Tokoteny toko voalohany 5:9 Andriamanitra tokoa veriavako no tia mpahory ny olona eny satsy tsy ho amin'ny fiainana na reny antsika ho amin'ny fiainana mbola navotana antsika fa tsy ho amin'ny fahomriana zay momba ny fahafatesana. Mazava ny voalazan'ny ten'Andriamanitra tsy sitrak'Andriamanitra ny ampahory ny olona ao amin'ny bokin'ny fitomaniny Jeremia zany ny toko 7:7 fa lazaina amin'ny teny hafa izy dia hoe Andriamanitra tsy mpampahory na mpamono izy mpamono olona devoly tsy mpampahory izy fa mpamelona izy mpamonjy izy ary mpampifaly izy. Ao Jesosy mangatamba ho tanteraka ny fifalianareo ary tsisy arombaka ny fifalianareo izy ary no mampahory. Tsika hoe eo ny devoly fa azo mijery lavitra fa mandinika ny tenina koa dia ho diso vera ilaza hoe sika koa no mpampahory dia izy nampahory antsika voalohany ny tenatsika. Zera hoe ho anatin'ny andro anankiray raha mandinika ny fiainanao ianao impiry anao mba misy fotoana hoe mahatsiaro fa faly
na misy antony tokony hafaly zao matra dia mijehitra mandrakarivo dia inona ihany ary ity sa rehefa mahafotra ny onjany fiainana kehitriny dia mampahoro ny tena tsisy ika satria ny fotsika mamita tamantsika tsy mahay mifaly izy tsy mahay mankasitraka mba menaka tsy mahay mankasitraka dia okaikin'izay koa mampahoro namantsika sika indrindra amin'ny fitiavan-tenantsika rehefa amin'ny fitiavan-tena tsy misy fahamarinana tsy misy varina ary indrindra mampahory anisy tsika mampahory an'Andriamanitra mampahory an'Andriamanitra sika mampalahelo ny fanahy masinitsika amin'ny siasiatsika amin'ny ditratsika amin'ny toetratsika amin'ny fombatsika tsy mahomby tsy mahay mitian'Andriamanitra akory fa raha mitiavy dia tohita fa mamila fila fitiavana rehefa te ity dia mity rehefa tsy te ity dia tsy ty maninona moa zany dia tahaka nataontsika amin'ireny ray aman-drenitsika reny ihany izao Andriamanitra koa dia maro dia tsy mamany atsika tsy mamarim-bontana izy fa dia miandry izy rovina mba hiverina amin'ny marina ny sainy sy ny fomba izy tahaka ny andrasan'ilay zanaka adala voalaza amindreko toko fa 5 ratsy tokoa ny votsika tsy mahalala n'Andriamanitra tsy mahay manaty izay masina ary mpivadika ny Israely mitorona tamin'izany nefa koa modely tokony hampieritreritra atsika indrindra izany aiza moa Jesosy tsy hiteny hoe raha ty ahy ianareo dia hitandrina ny teniko fa hitan'izy fantany loatra fa tsy misy le tena hoe fitiavan'Andriamanitra marina rehefa tianange dia mano zany ary efikirany zany ka rehefa tian'ny tompontsika dia tia ny tenin'Andriamanitra fa raha ny fitadiavana an'Andriamanitra dia mety misy tokoa no ny zavatra izay mahatery antsika olombelona fa ny hoe ny tena fitiavana azy kosa dia mbola zavatra hafa zay izy ny mahalala dia izany nataondreo Jiosy izay mpitady famantarana tamin'i Jesosy dia tonga eo aminy dia manontany azy dia zay tonga mba mandinitra soratra masina nefa rehefa jeren'i Jesosy ny fony dia onao izy ty fireneny ty ozy izy mba najamonony fa ny fony lavitra amitra izy ary tsy mitady an'Andriamanitra akory izy zay ny zava-doza ary zay koa mampitandrina antsika raha tonga eto amin'ny toerana tahaka zao tandremoka hoe hijery famantarana hijery fahagagana tsy mahavonjy anao zay fa raha mahita amin'ny tompo ary afaka mandray azy ary mandatsaka ampo marina ny tenin'Andriamanitra ina fameran-kelo koa dia ho sitrana ho afaka ho ary ho afaka tokoa amin'ny fahoriko rehetra aona rehefa zany amin'ny hevitr'Andriamanitra ny amin'ny fahoriana so fa tsy vaina amin'ny fahorintsika ny tompo fa Andriamanitra tokoa manana ny antony izy amenan'ny fahoriana hiatra amin'ny olona eny na dia amin'ny olom-boafidiny tokoa azy zay hoe mino izy mihitsy ny manambara fa tomponantoka amin'izany araka ny teny taminany hoe izy izy mamiravira ary izy ihany no ahasitrana antsika izy no amely ary izy no ame ny veritsika no sehatro fahiny nandiny voalohany zany dia atao ampionina antsika ampaherentsika ny teniny Paoly apôstôly ary amin'ny Romana 9:20 fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa zay tian'Andriamanitra ianao aloha dia tsotsoronao ka ty fahoriana ave dia asoa eny to arak'izay tsy misy zavatra tonga ho azy ny fiainantsika ary anatin'izany toy ny fahoriana fa zao raha tonga zany ka eo amin'Andriamanitra nitondratsika azy ary itoerantsika dia tsy ny haharatsy akory fa ny asoa zay no asan'ny fitiavan'Andriamanitra amintsika ohatra raha milaza ny tena amin'ny Hebreo hoe ny zanakatiana no faizina izy fa maninona misy fanotsiana misy fanamboaranao mba handraisatsika ny fahamasinan'Andriamanitra azotsika mifandray amin'Andriamanitra masina dia handraisatsika ny lova sy ny toki-pitahiana feno are-pahasoavana feno fitahim-pana feno fanjaka-pahasoavana feno satria ao ny fahamasinana mondraisana izany ao na hoe mpanao salama rehetra zany so ihany aho izy nampahoriana mba hianarako ny didinao salama fa 7:10 io andiny faraika amin'ny fito mba hianarako ny didinao zany hoe mba ho takatro ny tena hevitry ny fitsasan'ny fonao amin'izay itiavanao a tonga ho fanaka homemboninahitra ao ny antony akonanao Andriamanitra fa tsy ho fanaka fanambaraka zanandry mba ho takatro ny hevitry ny teninao ary miaraka amin'izay ny tena lanja ny teninao ho amin'ny fiainako fanao hoe ny teny eo amin'ny volana mikasika ny tenin'Andriamanitra aina ho an'izay mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny mofony rehetra mabolana toko fa 4:20 ka ny dikan'izany dia hoe navelanao hiara ny fahoriana mba tsy hondrayko amin'ny zavatry ny tany na ny filany na reka foana
dia narainy zanapôstoly amin'ny epistily hoe mandalo ny reraka ho izy. Ny lanja ny tenin'Andriamanitra dia zavatra lehibe. Arevo zay dia tao amin'ny tenin'Andriamanitra sika tokoa iorona amin'ny fanjakan'ny tenin'Andriamanitra zay hoe fanjakan'ny fahasoavany, amin'ny fanjakan'ny lanitra zay be voninahitra ary tsy levina mandrakizay. Ao i Jesosy, ao tsy misy kalalao na arafesina manimba sady tsy misy mangalatra manamitrano na mangalatra. Matitiko fahenina andiny fa roapolo. Manana toky izay olona manorona ny fiainanao amin'Andriamanitra. Iny antoky mena azy indrindra amin'ny fotoan-tsarotra zay mety mampitebiteby. Ny anjelin'i Jehova mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Salamo fa 4 andininy fahavito. Ary arak'izay isan'ny tena miroborobo zao ataoko hoe indrisy dia reny orinasa zay misahana ny amin'ny hoe fiarovana, surveillance sécuritaire. Satria mitombo loatra ilay tsy mampim-pahalemana eto amintsika. Zao nefa ny tenin'Andriamanitra, raha Jehova no miambina ny tanàna dia miambito foana ny mpiambina. Ary zany tsy makely ny vavaka zay ataontsika zay ataonao na mitokantranonao na fokotany zay misy anao mba ny anjelin'i Jehova tokoa no miambina anao sy ny manodidina. Da hoe Paoly apôstôly tokoa natakatra ny hevitr'Andriamanitra satria niarany fahoriana izy. Fahoriana io izy maivana zay vetivety foana. Dia maintsy miasa fantatra indrindra ka mahatanteraka voninahitra, mavesatra, maharitra, mandraka zay ho an'ilay inona ny dikan'izany. Zay hoe ny fanjakamboninahitran'Andriamanitra tonga aminao, miditra aminao, miorona aminao ary ianao aorony ao aminy. Fanjakana tsy azo ampiororona, fanjakan'ny fiainana sy ny fandresen'Andriamanitra mandrakizay. Raha tsy mijery ny hity zay fa mitsity zay hoe tsika tsy mandeha araka ny fahitana ezotra fa araka ny finoana. Finoana n'ilay dia Andriamanitra kanefa hitatsika izy ao amin'ny teniny sy amin'ny fonontsika. Fa ny hita hitan'ny maso dia ho vetivety foana. Fa ny tsy hita no maharitra mandrakizay. Korintiana faharoa fefatra andiny fafito ambin'ny folo sy valo ambin'ny folo. Raha fintenina ny maharitra mandrakizay tokoa dia ilay ny teny hoe zaza iatrizay ka ho mandrakizay. Dia ny tompo zany ary miaraka mihitsy dia ny zava-masina rehetra ao amin'ny. Dia nampiny mpanompon'Andriamanitra io teny io. Fantatsika fa raharavana ny tranombaitsika ety tena tsikity zany. Dia manana zay voarafitr'Andriamanitra isika dia trano tsy natao tanana fa Andriamanitra manao azy zay maharitra mandrakizay any an-danitra. Ary misy sento atao anatin'ity isika ka maniry indrindra hitafy ny tranontsika zay avy any an-danitra koa. Tahaka ny Paoly milaza hoe izy no nafaka amin'ity tenan'ity fahafatesanyity ho ziomanitra fa ho hita mitafy isika fa tsy mba mitanjaka zany hoe ho hita hanamboninahitra fa tsy hangay aisanatry. Fa isika zay amin'izao lay zao dia misy ento noho ny mahavesatra antsika dia mifahoriana zany satria tsy tiatsika ny andarana ny tsy hitafy fa mba ho tafiana koa mba hately ny fiainana ny mety maty. Ary ny tompo zay fanamboatra antsika ho amin'izany indrindra dia Andriamanitra zay fa nanome antsika ny santatry ny fanahy. Korintiana faharoa fadimy ambin'ny folo nandididimy voalohany zany santatry ny fanahy menantsika dia ny fanahy voninahitran'Andriamanitra zay fanahy mahery ary mandresy fa tsy fanahy iosa na resy sy tolevitra amin'ny fahoriana sanatry. Ary dia ho izy ny Paoly Andriamanitra zany rehefa nahazo toky dia mampahery izy araka nampaherezan'ireo kristiana tao Filipy, ireo filipianina zany mifaly mandrakariva amin'ny tompo. Hoy izany indray mifaly fa na dia ao aza ny fahoriana ao anatin'ny hoe hiaretana ny amin'ny fitondrana fahazanon-tsara na ny aky fijaliana ny ray amin'i Jesosy dia ao anao Paoly aoka isika hifaly amin'ny fahoriana azy. Romana fadimy andininy fahatelo tapany voalohany. Ka iza no lehibe koa fifaliana sa ny fahoriana? Ny fifaliana. Iza no mandresy? Ny fifaliana. Dia reseo amin'ny fifalianao ny fahoriana. Fifalianao ao amin'i Jesosy, avy amin'i Jesosy, miaraka amin'i Jesosy. Zany mahasan'ny fahazan-tsara amin'i Jesosy Kristy. Dia tena tomponaina sy fandresena ho an'ny olo rehetra sy izay rehetra ampahoriana. Tompony aina Jesosy dia niteny tokoa hoe izaho ny fananganana ny maty sy fiainana. Izay mino ahy izy na dia maty aza dia velona indray. Azo diky hoe na dia tahaka ny hoe maty mihitsy aza ny finoany ary trotraka izy no fahoriana maro samihafa tonga ny tenin'Andriamanitra dia fofinaina velona raisy ny fanahy masina fa mitsangana indray amin'ny finoana.
dia gaga ianao mahafa tokoa zany hoe manana an' Jesosy zany satria tsy lofotra izy na ho resy mitovy zay ho aminy ary zay rehetra velona ka minao izy dia tsy ho faty mandrak'izay zao no tompofaty amin'ny folo fantatritsika io ary miaraka amin'izany zay mino no zanaka manana fiainana mandrak'izay zany no fahatelo andiny fahina amin'ny telopolo zany tompom-piononana lehibe ary antoka lehibe tokoa zany zay azotsika amin'ny teny tahaka an'izao rehefa voanatry ny tenin'Andriamanitra izy nandinika dia aonao izy ahita fiononana amin'izany ao izy ka iravoravina dia amin'ny fangiry firiana tsy mifatitrovana azy satria tsy nandana fa mino ny teny ray masina zao no toko fahina andiny fahafolo agaga ianao raha toy izy taonazy hoe to tena resy a zay ny fiainatsika misy fotoana nya midina fa misy fotoana koa soliany fa afaka mpamiakatra zereo tahaka ny kidaratsarety iny odriziny betika midina miaka fa zao zava-dehibe dia ny mandrosy any aza ataonao mahataitra raha misy fotoana iverinao tahaka ny miletika fa tsy hodivitra na ho safotra kolinao rehefa Jesosy navelanao hiditra ho sambony fonao mandra-pahatonga anome farana taonao iny tononkiratsika tolay tao Genesareta misy roa ianao amin'ny fahoriana mahita an' Jesosy dia fiononana lehibe zany ahita fiononana tokoa izy ke ravoravina dia amin'ny fangiry firena tsy mifatitrovana azy satria tsy nandany teny ray masinao zao fahina andiny fahafolo dia hoy ny mpanao salama fa tsy ho foinao ho any amin'ny fiainatsita ny aiko izy tsy amela ny ray masinao na ny voafidinao ho latsaka ao amin'ny lavaka ianao ka ho tratry ny fahalovana ampafantatrany lalanaina ianao tompo fa avitrisam-pifaliana no eo anatrianao ary fahafinaretana no eo an-tananao ankavanana mandrak'izay salamo fa enambiny folo andininy fahafolo saky ambiny folo io nge no mahatonga ny hoe rehefa naritra ny seza fiandehanan'Andriamanitra aza mba mifararemotra ka rehefa mba misaotra dia mba mifary le olona fa aza dia mifararemotra ary mifampianarana antsika Père Martin Luther sanonao io rehefa mahatsiara anao fa misy tafika ataony devoly anao izy tsy mety hoe ampifiarina anao mampahory mira manda fiarovana ajory Jesosy meo voninahitra izy mangina ny fahavaloko rehetra iny arak'izay raha fintintsika votoatiny afatry ny peritopa zay menantsika dia ny peritopa moa zany araky nyvoalaza amin'izao toko faina ambiny folo andiny faina ambapolo ka hatramin'ny fahatelo amin'ny telopolo hoy Jesosy dia amin'izany andro any dia tsy anontany ihany ninonareo lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa na inona na inona angatanareo amin'ray dia omeny anareo amin'ny anarako izany manaka ankehitriny dia tsy mbola nangataka na inona inona tamin'ny anarako nareo mangata dia avy ianareo mba tanteraka ny fifalianareo inona no ambalana zany teny zany voalohany milaza fa manana ray azo antoka isika amin'ny alalan'i Jesosy na mpiavana amin'Andriamanitra ray Andriamanitra zay nahary antsika ary tena te antsika ka tsy mahafoy antsika tsy mahafoy ho antsika ho resy pahoriny sanatria fa miantra antsika ho araky ny abeny fampantony izy zay mahandriamanitra azy ty ka rehefa tojo ady ary ady sarotra sy fahoriana lalina isika tahaka ny Israely fehizay avy dia nofatsotrany dia zao ny fivavaka zay nataony mitsarotsika noho ny abeny fiantrano Andriamanitra dia tsy navelanao lany ringana izy reo Israely zany ary tsy nafoinao satria Andriamanitra mamindra fo sy miantra ianao ny mety ho fasida ny fahaika amin'ny telopolo zany manarak'izay mambara ny teny Jesosy voalaza teo dia tsy misy na inona zay tsy tsin'Andriamanitra amin'izay mino azy sy miankina aminy raha ilazana hoe tompo mba meo fifaliana dia ao anatin'ny sarotra indrindra azy meo ho toka ao anatin'ny lavaka sy ankatiarena azy dia omeny ianao vonona iainontsika izy raha isika no miankina aminy mandray ny tenin'Andriamanitra ary no manolo izany koa raha ny amin'ny fahoriana mety mahazo antsika dia omeny antsika ny fampiononana arak'izay fampiononana fampahirezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra fantany aza manao hoe mahafokoatra le fahoriako dia nanenokatra baiboly aza tsy vitako satria ao indrindra ny tena famonjena manao amin'ny ady samihafa zay atrentsika to omeny antsika miaraka amin'ny teny ny fanahy masina zay mpampahery ary mpampionona antsika zany iny nampitenin'ny Paoly apôstôly fa izay aonao izy fa manana zao rakitra zao amin'ny vilantany izahay mba ho an'Andriamanitra ny alehibe ny hery izy fa tsy ho avy aminay dia toy izy voageja manodidina izahay nefa tsy tery verihevitra nefa tsy mamoy fo enjehina nefa tsy nafoy potraka nefa tsy maty
mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny teny izay mba aseho amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Zay loha miaritra ianao ny azo fijaliana dia matoky ary miravoravo amisehoiny Jesosy dia anirin'Andriamanitra sy ny fampirampoana miasa ao anatin'ny fahalemetsika araky ny teny tamin'ny Paoly hoe matoky tsara miampoanao ny fahasoavako faheritro dia tanterahana amin'ny fahalemena. Herin'Andriamanitra mandresy ny fahafatesana zany dia ny fiainan'Andriamanitra. Ary satria misy koa ny fahoriana no mitepitepy sy ny ayam-pahavelomana dia ho aizy tsika ty sambatra ianao tonga eto mikaomin'Andriamanitra mandray ny famonjeny mandray an' Jesosy. Fa Andriamanitra hoe Paoly tsy miaro ny zanany lahy ny tompo zany fa natoro ny amonjy antsika rehetra izy tsy homeny antsika miaraka amin'ny maimaim-ponakova ny zavatra rehetra fa tompony aina tokoa izy Romana fahavalany fahamtelopolo zany dia ahoan'i Jesosy zany fanaparan'ny Paoly zany amin'ny fitiavan'ny ray sy ny tokony tobitsika ny fitiavany eo. Ary zay le teny Jesosy inareo io izy mahazo mivantana amin'ny ray satria rainareo io no raiky no rainareo io kaza manao ny tenanareo hoe tsy manana ray sanatria zany. Ary zany nampianaran'i Jesosy ny mpianany hivavaka hoe rainay io zay any an-danitra ho amasinany hoe nianaranao inona ny tsy ao anatin'ny vavaka nampianarany tompo atsika ao famelan-keloko ao resaka sakafo ao ny fiahina sy ny sisasy feno ny vavaka io ao anaty toko fahininy zay ka hevitra zany zao aza mihevitra ny tena ho kambotina ho re tsy misy biava fa minoa i Jesosy ary mino koa an'Andriamanitra ray zay atao am'pijana toko fefatra ambin'ny folo andiny voalohany zay dia mafisiny aminy hoe tsy milaza aminareo afa izao ngataka amin'ny ray amanareo fa ny ray dia tia anareo satria ianareo efa tiavy Jesosy ary efa nino fa nivoaka avy tamin'ny ray dia mbary zany fa tsy zao Jesosy tokoa no lehibe indrindra fa ny ray zay atoko amiko izy ary zay ny tena antoka lehibe antony natongavany Jesosy ampafantatra atsika fa tsy kamboty isika na nyreny isika ary tsy ahovy araka an'izay fa tsy hoe mpiambo tonga tena fotsiny izy na reny kamboty fa isika tsirairay avy dia tony kamboty miezaka ny ray aman-draintsika hiarantsika ka moavita inona izy nefa zanako any ampianarany ianao izy miantoko azy ianao hoe tsy ho vitanao zany fa mila n'Andriamanitra ray miantsika ary amin'ity andro ity aoko vita fihavanana amin'Andriamanitra raha vao zany zay efitrefitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra ray ny tsy fahalalantsika azy ny fahasotsika raha teo mba hanaranatsika fo miavana amin'Andriamanitra miverina aminy ary afaka ho ty azy sy anazy azy indrindra fa Andriamanitra dia manandratra sy manome voninahitra zay manandratra ny anarany ary manome voninahitra azy dia tompo lehibe indrindra amin'ny fiainana zany driavako zay fantatry ny mpamosalamo eo moa izy ataoko eo anatriako mandrakariva Jehova fa eo ankavanako izy ka dia tsy angozoozo aho zany no ifalian'ny foko zany ny rahavavon'ny fanahiko eny nofoko aza hitoetra tsy manana haria sarobidy ny manana an'Andriamanitra oray fantatry ny mpanotompiry io aonao izy ny eo akaikinao ray mamiko izao zany no herony zanakao ianao no mahay manampy sy manoana dia amin'ny adiko rehetra sy amin'ny fahalemeko zany zay tsy resiko ny eo akaikinao no mandako ka ny ratsy dia tsy hay androbaka nompilatananao zany no fifaliako zay tsy esorona amiko mandrak'izay arak'izany aza manakamboty tena hevitra amin'ny tena morezy fa matoky fa ny olona dia mety mantao aza Andriamanitra tsy afoinantanao mandrak'izay sakay izy amin'ny olo koa Jesosy tsy arovo zany ny fon'i Jesosy dia tianao ary miara-miony aminao ary mitondra ny ratram-piainanao ny ratraponao mitondra koa teo amin'ny tenany ny fahasoany rehetra mba hanafaka aminao ny amin'ny vokatra ny famontana mitondra izy dia fantany loatra ny fahoriana zay efa niaretany ary efa niatra taminy mandeha tombo tsara indrindra izy dia atao tsinitsinina lavo ny olona zay ny Isaia hoe le naoro sady zatra fahoriana eny nitondra ny arentsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoritsika dia ny fanaintainatsika vezitsika zao dinika amin'ny tenin'Andriamanitra fampitimorenana ny fonoantsika zao tia indrindra Andriamanitra dia naniraka ny Jesosy ho azy ampiavana amin'Andriamanitra ray mba tonga ho zanany tsy mahafoy azy izy mbola hiantoka amin'ny azy izy mifanimotra aina amin'izay nandray azy izy indrindra amin'izay matahotra azy tokoa sy manao sitrapony ka manompo azy dia ho azy ho anao zany zay manana ady azo ipahoriana
ho ny ten'andriamanitra arak'izay miandrasa ny Jehovah ianao matoky ary oka ahery ny fonao dia fonao zany eny miandrasa ny Jehovah. Andriamanitra tsy andro ny olona andro ihany firy zao manao zany ny andro ankehitriny soa ihany fa eo ny ten'andriamanitra io. Salamo 7:4 dia hono Jesosy tamin'ny mpianany tsy amelanareo kamboty aho ankaty aminareo aho 7:4 ary amin'izany dia hoy izy manafitra amintsika amin'ity andro ity aty amin'izao tontolo zao mahitanareo fahoriana nefa matoky izao efa nandresy izao tontolo izao lavitra. Andriamanitra tokoa ianao nandresy izao tontolo zao satria any Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy indrindra izay monina eo amin'ny maharinao mitovy endrika aminao kanefa simba izy any ny fahotana ary zany tokoa ny tena loharano-pahoriana lehibe na dia efa niposaka ny fahazavanana dia indro lentika izy no ny fahotana olombelona. Tianao ty kosa dia anao ny masoandronaina velona ko an'izay rehetra miandrandra tompo ahitanao andray ny famonjenao dia raha mametoky ianao aty amin'izao tontolo zao mahitanareo fahoriana kanefa matoky izay efa nandresy izao tontolo zao dia le masoandro ny fahamarinana miposaka mitondra fanasitranana tokoa amin'ny tanamasonao izany. Raha sitraka ao dia izany mbola raisinay amin'ity toerana ity asa sy fampahirezana dia fampahirezan'i Jesosy ilay efa nahery nandresy ny fahafatesana nandresy ny fahoriana rehetra ary nametoky hoe miala helinareo dia ody fifaliana miasa manan-kery Jesosy io fa ino amin'ny Jehovah Andriamanitra tompo mahery mpamonjy ary rainay mandrak'izay amin'ny anaran'i Jesosy ilay tsy miova. Amen.